dia araka ny tenen'ny pasteur teo hoe efa voadio zay voadio dia diovina zay atao zay devoir mifanitsy amin'izay devoir atao mety misy devoir vaovao indray androany fa misaotra ny tompontsika hoe mena devoir fa tsy hoe ohatr'izay dia matoa mena ny devoir dia mino tompo fa vitantsika le devoir ary eo anatin'izany zao lalana andehanantsika zao isaorantsika n'Andriamanitra satria tsy navelany amin'izao tsika fa tena hoe namboarintsika mba ho tena miendrika amin'ny mponolanitra dia isaorantsika n'Andriamanitra izany ny amin'ny fahasoavana ihany koa meny atsika amin'ny zavatra rehetra vavaka tsika raha eo mankasitraka fiainanao zahay ny amin'ny fotoana androany indray misaotra anao tompo satria tsy fotoananay fa fotoana tena hoe anao satria ianao ny tompony fotoana dia te anatrara anay ianao dia tena hoe anefy anay ianao amin'ny tsaratsara kokoa dia tianao hitanao amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra zahay tena tianao hitanao amin'ny fahatsarana zahay dia amboarinao zao fotoana zao navelanao isy ny fotoana ary menao anay ny tombonandro tena hoe ho fanamboarana anay ho amin'izany mandrakariva misaotra tompo fa tena hoe aty anatinay ny etaeta aty anatinay ny faniriana fa mino izay fa ianao ny kapasité ianao ny fahafahana Jesosy ahafahanay tena hoe manatanteraka n'izay devoir rehetrarehetra ahafahanay manahaka anao eo amin'ny fiainana ety amin'izao tontolo izao ety manome voninahitra anao zay ao anatin'ny fotoana anao ny fotoana tompo tena aoka ianao niseho fa afeany ny mpanomponao zay Jesosy tsy manana fampianarana fa zay efa hitanao tao aminao tao amin'ny ray no zarainay dia zany koa no zarainay ankehitriny tena hoe zay efa nampianarinao zay efa omenao ho fiainanay zany no fampaherezana tena hoe fampizarana ary indrindraindrindra tena hoe taritinao fanahy masina ho amin'ny fanamboarana anay tsiraray avy tompo misy andrata ao anatin'ny fotoana rehetra ho voninahitra ny anaranao reriany fa ianao no mahavita mametraka sy manamboatra anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen afaka mahazo toerana tompoka androany indray tsika dia misaotra ny tompo fa misy tsy hoe lesona vaovao angamba ataontsika hoe teny averina ihany izy ity zahotsika moa mampatsiaro an'izany foana mahatsara ny teny averina mety hoe teny efa hitanao efa heninao efa zaraina taminao tany aloha tany na voaingana koa tsy fantatro fa androany tena dia ataon'ny tompo mpampatsiahy fotsiny ary ny fanamasina miasa ao anaty amintsika tanteraka an'izany tsika zao dia ao anatin'ny vanim-potoana ny hoany tenana zany ary tamin'izany tondra zavatra farany teto dia hoe efa kaiky ny tompo pré-tribulation hoe miomana eo amin'ny Jehovah-Andriamanitra ao anatin'izay vanim-potoana zay tsika zao satria za mino fa zay daholo ny sainantsika tsirairetra hoe tena efa kaiky ny fiverenan'ny tompo amen dia ny tribulation pré-tribulation tsika tany aloha tany amin'ny Genesis araka ny tenenina teo dia efa nisy ny safodrano izy zany karazana tribulation nisy ny tamin'ny andron'ny Lota ny Sodoma sy Gomora fa nisy zany dia ahoana ny fiainan'ireo olona ireo zay no ianarantsika androany zay no angalantsika lesona ianarana hoe ahoana ny tokony ho fiainana mialohan'ny hatongavan'i Jesosy ahoana ny tokony ho tena hoe ho fomba fiainantsika tsy hoe ho fatatsika fotsiny fa ho fomba fiainantsika satria araka ny tenenina teo efa voadiotsika tsiraray avy dia mahazo teny androany dia iny teny iny tonga fiainana amen ao amin'ny Genesis toko 15 tonga dia fantatsika angamba rehefa miteny an'izay Genesis toko 15 zay fa tantarany iza moa iza le niaina taroan'ny tribulation dia nalain'i Jesosy Enoka Genesis toko 15 andimy faharoa amby roapolo manomboka avakitsika raha mba misy version semero amin'ny tsisy akitsika amin'ny teny malagasy any ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taorian'ny niterahany an'i Metosela ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainany Enoka dia 580 amby 300 taona ohatrany hoe herintaona angamba ave io sa ahoana tsy miditra amin'izay aloha sika ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ozy izy ary tsy hita izy fa
nentin'Andriamanitra ajanontsika eo aloha. Any amin'ny teny frantsay teo izy version semeur dia nidika an'le hoe miarana andeha tamin'Andriamanitra io dia hoe en communion. Eto amintsika io tena ampianarina be mihitsy ny communion eto amintsika. Na koa nefa ity tsisy version semeur le na sy hoe connecteko kely ihany. Connecteko kely ihany dia six, 5, 24. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Des PFC français courant là, ils me tenaient car Dieu l'enleva auprès de lui. Tu sais que Dieu l'enleva auprès de lui. Tu sais qu'il y a des enlèvement daholo. Il y a une condition. On a tout ganti enlèvement en enokti. Ma varina fa raha misy olona tsy dia resahana indrindra ao anatin'ny baiboly dia Enoka. Nefa io misy secret be mihitsy io enlèvement en Enoka io. Zany hoe ny melohany atongavan'ny safotra dia nesorina aloha Enoka. Dia tsy mahavariana tsy resahana mihitsy ny tantarany, tsy resahana mihitsy nefa tena personnage anankiray. Misy resahana moa hoe mbola izy tsy nitenena hoe izy le heverina fa tenenina fotsiny hoe vavolombelona anankiroa. Fa ny mpandinika sy ny mpandinika baiboly zany no miteny hoe esely io vavolombelona anankiroa heverina io. Ary ny tena marina Enoka nanoratra ina moa manana ny boky ny Enoka. Fa mahavariana na ninona tsy canoniser. Aloha moa zany tena zany tsy canoniser zany. Tsy tafiditra ao anatin'le bokin'ny baiboly ny bokin'ny soratany Enoka. Fa verset kely anaky 3 sa 4 no manambara ny Enoka atao anatin'ny baiboly. Tena hoe verset vitsikely. Nefa niesany zavatra tena hoe raha ohatra zany na hoe nanoratra ve Enoka tsy fantatra hoe zay ve tonga izy tsy natao tao anaty baiboly sao dia hoe misy manao formule ve hoe zao ka ny fiainany Enoka dia tsy fantatra mety hoe zay ve dia tonga dia hanao formule fotsiny hoe tena zao zany natao dia enlevé tsika tsy fantatra. Mahavariana hoe maninona ntsona tsy canoniser ny boky soratany Enoka. Tamin'izany andro zany mandinika ny fiainany Enoka tamin'izany andro zany dia ohatrany mitovy amin'ny androntsika zao mihitsy. Satria tamin'ny misy olona milaza tsy hoe efa tany amin'ny Genesis dia efa nisy olona ovni moa zany filazana hoe extraterrestre. Efa tany amin'ny andron'ny Genesis zay zany fisainan'ny olona le mpandinika ty arina hoe Enoka nalain'ny extraterrestre. Dia mitovy amin'le amin'izao mihitsy hoe raha vao anjavona tsika dia tsisy anjavy manjavona zany rehefa ho alain'ny extraterrestre. Dia ahoana ro aza fisainan'ny olona zany ohatrany hoe ao anatin'le vanim-potoana le zay mahatonga hoe vanim-potoana mitovy tsika zao hoe satria efa resadresahany hoe ho alain'ny extraterrestre io tsika rehefa misy mitovy elo hoe samy manaiky daholo tsika hoe ho enleveny manaiky an'izay tsika ie. Dia ndetsika mamaky ny Hébreu araka ambin'ny folo. Hébreu 11 verset 5. Hébreu 11 verset 5. Vakitsika amin'ny arabizao manao hoe finonana namindrana ny Enoka tsy hiara ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra. Fa taloha namindrana azy dia nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy. Dia teny frantsay amin'izy io indray miala tsiny fa ohatrany hoe avanina azahoana ny fitarian'ny fanahy avy any amin'ny teny frantsay. Io hoe nakasitrahan'Andriamanitra io dia hoe agréable à Dieu. Tena hoe io fiarahana tamin'Andriamanitra io dia tena hoe fiarahana tena hoe nakasitrahan'Andriamanitra tena hoe agréable teo anatrehan'Andriamanitra.
Dia eo aloha vakitsika mihitsy version français amin'io indray satria ao daholo misy version Martin ve ao amin'ny nahatra connecta kely indray tsika vetivety version ouais amin'ny anaran'i Jesosy la version Semeur koa teny an'ilay izy ihany manao hoe par la foi Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Témoignage agréable à Dieu. Dia any amin'ny bokon'ny Joda ihany koa misy ny tantarany Enokana misy milaza ny Enoka anankiray. Joda moa tsisy hoe toko raha tsy diso fa tonga dia toko anankiray ihany. Dia vakitsika ny Joda ary farany indrindra misy tsy hoe farany indrindra apokalypsy farany indrindra aloha farany kay ie Joda dia andininy faraka ambin'ny folo no raisitsika. Nandras tonga dia ataontsika ty amin'ny faefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Enoka koa ilay fahafito nandiby any Adama dia efa naminany zany hoe mpaminany zany ty Enoka ty ny amin'ireny olona ireny ka nanao hoe indro tonga Jehovah mba masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asan'ny ara-tsim-panahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsim-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenany mpanota ratsy fanahy anohatra azy. Ratsy fanahy io moa lesona vao ngamba tsy averina intsony fa vao nianarantsika vao une semaine ve zay sa ny amin'izany hoe ratsy fanahy fisainany ratsy fanahy sy ny karazany. Dia tsika hiverina ao amin'ny hoe miara-nandeha en communion. Eto zany les communions ny vokatra netin'le communion dia inona? Ny vokatra netin'le communion tsy hoe nisy problème sekoly famahana olana antsika dia rehefa ohatra hoe en communion tamin'Andriamanitra dia hoe ny ranomasina no nahita an'Andriamanitra dia nisokatra nahita ny assistance an'Andriamanitra. Tsy izay zany hoe tsy resaka miracle zany eny mety hoe azo lazaina hoe miracle ihany ve zany tsy fantatro ho an'izay tafadrano eto zany mety hoe miracle hoe tsy miracle zany ao satria matahotra izy amin'izany miorooro fa ny vokatry ny communion eto dia inona? Enlèvement. Ny vokatry ny communion dia le zavatra tena andrasantsika. Ny vokatry ny communion any Enoka tamin'Andriamanitra le communion agréable dia ny fangalan'Andriamanitra anazy. Zany hoe aminahy aloha tonga dia raisiko aminahy manokana zaraiko aminareo le anahy dia hoe tena hoe zay ny tsara indrindra ho anahy. Rehefa tonga ny enlèvement iny afa miainga iny tsika afa miainga tononika amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsika miainga amen. Bon ny antoko zany ahatonga atsika ho enlevena dia inona? Communion agréable. Tsy communion simple. Tsy fantatro hoe tokony simple koa ve aloha zany sa hoe ahoana. Fa eto Andriamanitra dia miteny hoe communion agréable no antoka tena hoe ahatonga atsika ho akarina. Ankoatrany hoe olana mahita fanatrehan'Andriamanitra eo aminao zany satria izay moa no nampianarina atsika ary izay mihitsy ny tena fahamarinana hoe ny olana no mahita ny fanatrehan'Andriamanitra hoe miaraka aminao Andriamanitra dia misava ny olana. Dia tsy haiko hoe manahoana ny olana ny 365 ans zay moa izy teo 523 taona ny andro ny ainany Enoka. Tsy haiko hoe manahoana ny olana ny ainany tao anatin'izany 523 taona zany mety hoe misy firy ny atsika eo amin'ny 720 taona eo
dia raha ataontsika hoe fitopolo zany a 5 fois 7 35 305 fois 5 amin'ny problème mety ny iainantsika zany zavatra mety natrehan'io enoko natrehan'io enoko io miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe tsisy problème zay foana zavatra tenenina misy ny olana rehefa hoe miaraka amin'Andriamanitra fa mahita ny fanatrehan'Andriamanitra ny olana dia fa paritaka sava ny ranomasina dia le trondro sy ny ana indray mijerijery ary izy reny olona mandeha mpondrano reny dia eritsereta hoe tao anatin'ny 523 taona raha comparena amin'ny tena hoe ny antsika 70 taona dia inona ny olana sy ny fitebitebena sy ny zavatra mety ny ainany ty anoko ty kanefa ny rehefa hoe eo ny fanatrehan'Andriamanitra eo ny assistance an'Andriamanitra dia haitsika ny valiny miaina amin'izany koa tsika amin'izao satria ao anatin'ny zavatra ianarantsika ao anatin'ny zavatra hoe tenin'Andriamanitra tonga amintsika foana zany hoe tena hoe ny assistance an'Andriamanitra no mamany olana araka ny tenin'Andriamanitra vakentsika teo dia voalaza fa nanana témoignage tena nanana témoignage ianao témoignage agréable ozy izy le tenin'Andriamanitra teo tao amin'ny hébreu teo zay vao nakarina dia mampiapahetsa-panontaniana ilay izy hoe tsika ve manana zay témoignage agréable zay ny communion antsika ve agréable eo anatrehan'Andriamanitra ataoko amin'ny teny frantsay izy communion agréable satria zay no sura fa tonga dia mipita any anatintsika ty communion ty tsy communion ty communion ty tsy hoe spontané le hoe ohatra hoe ahoana fitena zany tokany ianao tokam-bavaka ohatrany ianao mihidy dia spontané dia tonga dia hoe tonga ny enlèvement fa communion teny amin'ny fiainana andavanandro communion teny amin'izay nisy azy matoa nisy ny hoe témoignage agréable zany hoe mety hita ny mpiaramonina zany ianao ka asa hoe ianao ve nihitany sa hoe asa hoe ianao ve hitan'ny olona niaraka nandeha tamin'Andriamanitra mihitsy tamin'izany hoe iny eloka sy Andriamanitra fa mandeha sa hoe Andriamanitra no mitena tena hoe ny témoignage ohatrany tamin'ny andron'ny izy moa Job hoe tsy mahita Andriamanitra no mijoro vavolombelona amin'ny Job tsy mahita dia ohatran'izany koa tamin'ny androny tamin'ny Davida nahita olona araka ny foko Andriamanitra no rendre témoignage fa ny amintsika ve ny communion antsika amin'izao azon'Andriamanitra hijoroana vavolombelona hoe iny le olona ao amin'ny sopu rehefa alatsinainy tena ohatr'izao misy azon'Andriamanitra tenenina amin'izay ve ny amintsika ny amin'ny toetra atsika sy ny mombamomba atsika rehetrarehetra araka tena tsy spontané io ao anatin'le hoe za manana fotoanana communion zay mantsy le any hoe fotoanana communion dia amin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 4 maraina na ohatr'izao na hoe amin'ny atoandro amin'ny zao ka hatramin'izao zany hoe ianao manana programme fa matoa nisy ny témoignage dia fiainana hitany rehetrarehetra ary fiainana ny ainana na andritry ny 300 taona moa izy teo 300 taona dia ve 520 sy 300 taona vao nalain'Andriamanitra izy tao anatin'ny fiainana ray manontolo zany niarana andeha tamin'Andriamanitra ianao ka ny zavatra nisy teny anatin'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana zany raha jerevantsika le hébreu teo tsy hébreu fa le Joda teo dia misy ny karazan'ny olona nandeha tamin'ny fiainan'ny Kaina moa zany orikaina izy apela sandronao izy le hira averiko kely fotsiny dia misy ny karazan'olona manaraka ny fanaon'ny Balama kitikity amin'ny fitiavam-bola raha vakintsika le Joda 16 aloha vakina misy le Joda verset 16 ireo dia mpimonomonina zany olona tamin'izany io moa ny zavatra fampiresahana sy pasteur Jao teny an-dalana teo fimonomonona malagasy manana spécialité any dia tsika miaina ao anatin'le izy mihitsy fa mba manahoana ny témoignage tsika vis-à-vis amin'ny mpimonomonina eo anatrehan'Andriamanitra ohatrohatr'izay zany le devoir androany ohatrohatr'izay zany le karazana devoir ireo dia mpimonomonina sy mpimoimoy mandeha araky ny filany ary ny vava manao teny miavinavina loatra ka mandoka olona mba ahazony zavatra azahoany zavatra fotsiny zany ny olona niara-ny aina tamin'ny enoka tamin'izany fotoana zany
ampahany fotsiny io fa sorana fa misy mbola mitony verset moa dia mitany iso daholo izy hoe misy kitikitihany fitiavam-bola fotsiny sasany dia fa ionoka manao ahoana tsy dévier mihitsy izy tena tsy dévier izy hoe zao ny ataon'ny olona zao ny ataon'ny olona raha raisika amin'ny hoe tena hoe fanaovana ty am'izao vanim-potoanantsika zao dia ohatrany hoe kitikitihana amin'ny vola be nampanompon'Andriamanitra azy kitihana amin'ny vola be hoe ty zarain'isany nanana da ditiko tsara moa somary nanaitra kely le fomba nitenena amin'ny pampanazy tamin'ny séminaire tena soavy masoandro mena mamay-poana lisany mizara mamay-poana fa misy zay mihitsy fiteny pampanazy nefa tena zay ny tonga dia tafita be taty aminako le fomba niteny anazy hoe menamena mamay-poana lisany zarao mamay-poana tsika amin'izao fotoana zao mahafantatra tsika amin'izao fotoana zao mahafantatra firy ny mpanompon'Andriamanitra misy ny olona mitondra tenin'Andriamanitra mandray contrepartie fa enoka ny aina koa tao anatin'izany vanim-potoana izany fa enoka tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra hoe le nitany saina teo hoe fimonomonona sy ny karazany tena safidy foana ny ijoro vavolombelona ny amin'ny teny izay nitenen'ny pasteur sandratra teo ny teny izay nafafy rehetrarehetra teto mila mijoro vavolombelona misy mila manana vavolombelona ireny tsika mba tena hoe ho hitan'ny olona ny fahatsaran'ilay Andriamanitra satria raha ohatra ka hoe fantatritsika fotsiny le izy fa tsy hijorotsika vavolombelona dia misy lehilahy koto tena iny ny azakazaka voalohany za mahita fa iny lehilahy iny tena fotsiny hoe koto fa mety misy mahafantatra nareo mety misy tsy mahafantatra ny zavatra tena hitako nyteneniny re mpandeha dia hoe fa hoany reto kristiany reto ve tsy mba afaka manamarina amin'ny baiboly avy any amin'ny olona ohatra izany fa koto izany nahatonga anazy tsy mijeriko mahatonga anazy manendrika io dia tsisy témoignage tsika tsy mahana témoignage tsika fa raha tena hoe mahana témoignage tsika mety miova ny olona ohatra andrikoto amen zany zavatra ny aina ny enoka daholo zany tena hoe nahana témoignage izy tsy voareborebo ny zavatra hafa ary ny témoignage ny enoka tsy témoignage ohatran'le eny misy any moa amin'ny trampokon'olona rehefa mandray pasteur sandratra ny témoignage ny enoka tamin'izany tsy témoignage na hoe tsy nanam-bola dia nahazo vola na hoe narary dia sitrana tsy izay ny témoignage ny enoka tamin'izany fa témoignage na toetra ny anazy za sûr et certain fa témoignage na toetra io ny akoatrin'ny hoe le témoignage na famahana olana zany le ohatra hoe le araka ny teneniko teo hoe ny azy 5 sy 300 taona fa ny antsika 20 taona akoatrany ny tao anatin'iny zany tsy niresahana le témoignage tao anatin'iny hoe nahazo vola izy na inona problème rehefa narary izy na inona zavatra mety natrehany fa ty témoignage teneniny eto ty dia témoignage na fifikirana tamin'Andriamanitra témoignage na toetra mahakasitrahan'Andriamanitra amen inona avy tena hoe toetra hitan'Andriamanitra tao aminazy eto zany tsy témoignage na tena hoe tena nararina andritran'izao na hoe tena hoe nasian'Andriamanitra vo za moa efa nanana zany témoignage zany efa tsisy tapitapy koa misy atao anaty posy fa tsy izay ty témoignage ty fa andao tsika anany témoignage ny anoka inona mety témoignage ny anoka miara mandeha tamin'Andriamanitra miara mandeha amin'Andriamanitra zany eo eto zany raisitsika hoe tena hoe iny ianao miara mandeha dia rehefa ohatra ka hoe miaraka mandeha eny an-dalana eny inona mahatonga anareo miara mandeha aloha mila manana vision mitovy ary eto le vision tsy hoe za sura manana ny anazy enoka fa nampandeferiny anazy fa ny s'aligner tamin'ny vision an'Andriamanitra izy samy miaraka eny an-dalana eny dia safidy izy tena hoe natao mihetsiny manana fanetretena izy zany nanetry tena tanteraka izy manolona ny sitrapon'Andriamanitra rehetra mety tanterany mihitsy le hira iny hoe hira isafidy ao aminao mifirana FFPM angamba misy an'iny tsy diso hoe aoka fokotra sy ny fonao hira isafidy mandrak'izay zany ny témoignage ny enoka zany tsy hira fotsiny ny anazy tamin'izany ary mety tsy ino
mety tsy désira fotsiny fa efa tena tao anatin'le fahafahana na kapasité zay tena nampandevitra ny aminy ary tena hoe niray safidy tamin'Andriamanitra tanteraka. Tao anatin'izay ihany koa dia inona mety témoignage nananany? Obéissance. Eny an-dalana eny mety izy te hividy zavatra hafa fa ozy izy tompo tsy ilaina io. Dia miobéir izy. Mety misy zavatra tsy dia mety amin'ny fomba fisainany ianao ka nitaritana ny tompo anazy. Izay moa no tena vraie obéissance. Fiteny amintsika foana ny momba an'izy mianaka i Abrahama sy Isaka. Hoe tena hoe obéissance ny Abrahama tena hoe nanolotra ny Isaka foana na dia zavatra tsy le izy ange tsy mifanaraka amin'ny sain'ny Abrahama fa nakatoa izy. Zany ny témoignage ny Enoka. Mila témoignage tsika koa amin'izao fotoana izao. Ny obéissance. Manoloana ny zavatra misy rehefa ohatra hoe miditra birao, rehefa ohatra hoe voasaka amin'ny polisy eny an-dalana mitondrana fiara, rehefa hoe nanao erreur ianao dia voasazy ianao dia makaina tsara lalàna. Fa tsy hoe samy andoha vola ihany dia aleova tonga dia mioko anao hoe tony vola. Mety mitovy le formalisme samy mandoha vola. Fa tsy izay le fahamarinana. Tsy izay le fahamarinana fa fahamarinana dia raisinao le taratasy dia voasazy ianao manaiky ianao fa voasazy. Za moa rehefa tratra dia voasazy moa zany rasefa. Zay foana tonga dia teneniko rehefa hoanina fa mahavarizana fa alefa zalahy rehefa avy eo. Tsy haiko hoe ainy zalahy ve le tenin'Andriamanitra. Tsy hoe ainy zalahy ve le hoe elikibabona modana. Fa za tonga dia voasazy zany rasefa. Fa za sy fa tsy dia hoe izay marina fa hoe tsy andraisana nininy ty dia alefa. Zay mety hoe izay ny tiranana zalahy reo. Fa dia zay ny obéissance antsika zay. Miaina anatin'ny fankatoavana an'Andriamanitra manoloana ny tena hoe mafy mety hitondrany mafy mety safidiny fa hitondrany antsika dia témoignage na obéissance. Miaraka eny an-dalana eny ianao dia tsy maintsy misy tsy maintsy mijoro amin'izay ianao hoe za maka tony tenin'Andriamanitra, za tsy manao zay zany tiako atongavana amin'ilay resaka polisy te fa motsiny tsy manao kolokolo zany tonga dia atao mahitsy. Zay izy raha atao mahitsy tsy miditra mikolokolo aho zany. Fa dia hoe raha ny tenin'Andriamanitra zay na dia hoe mafimafy ary tsy manao kolokolo. Raha ohatra tsy manao kolokolo dia zao ny vola aloha, raha manao kolokolo dia zao ny vola aloha. Fa ny obéissance dia tsy manao kolokolo ianao. Aloavo ny sazy mifanaraka amin'iny rehefa nanao fahadisoana. Eny an-dalana eny koa rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia mila manana concentration any amin'ilay vision. Hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra, enlèvement. Tsy haiko moa tamin'izany na fantatra ianao ka hoe misy enlèvement ve sa tsisy. Za sy hoe raha ohatrany tsy nieritreritra an'izany izy angambany. Tsy fantany angamba zany. Tsy fantany mihitsy confirmé pasteur zany fa tsy fantany zany. Safodrano no za sy hoe fa tsy fantany koa ary ny safodrano. Hoe isy ny farany. Le faminaniana ny teneny teo. Le faminaniana ny teneny teo iny. Dia mifantoko izy hoe ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra no misy ny vahaolana amin'io anao zavatra ho ataon'Andriamanitra io. Ny fifantohana ohatra dia raha isika ohatra hoe tamin'ny androny Saoly mpanjaka io tamin'ilay veriny borikindrainy kisy mosa kisy veriny borikiny kisy dia izy no raha nantady an'ilay izy tany dia teny an-dalana izy be da be ny zavatra mety dévier anazy fa nifantoka izy tia ny mission dia tsy nidévier tamin'ny mission mihitsy izy fa natao tafahoana tamin'ny Samoela moa izy amin'ny farany dia Samoela nampandroso anazy dia nitoy ny tantara tsy hiditra amin'iny tsika fa lavalava iny. Ary indrindra ny témoignage nananany Enoka dia tsy maintsy hoe nanam-pitiavana an'Andriamanitra izy. Tsy lôzika ary tsy possible mihitsy ianao anaraka olona anankiray hoe hiaraka eny raha tsisy aloha ny tanjona iraisana meme vision ohatra. Ary raha ohatra koa ka hoe raha tsisy ny vision fa hoe ao ny fitiavana dia afaka miaraka ianao ireo ihany. Fa raha tsy azahoanao hoe nininy dia dao hiaraka ao ary
tsy andeha anaraka an'izany ianao fa ny fitiavanao misy fitiavanao anatinao dia lasa ianao miaraka amin'ilay olona dia ohatr'izay ny tao anatin'ny enoka tamin'izany fotoana izany manana fitiavana an'Andriamanitra izy tena hoe raikitra tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra izy safidy ara-dalàna amin'i Jesosy zay ny any enoka zay 577 taona tany amin'ny testamenta taloha fa ny antsika testamenta vaovao misy zavatra napetraka Jesosy inona ny antsika ny tena za tsy midika hoe hosaotian'ireo any enoka ireo fa efa ao anatin'ireo any enoka ireo fa ny antsika miampy ny antsika na tsy fantatra hoe za koa ve tsy mahafantatra fa mety efa niaina ny enoka ihany koa izy tamin'izany fotoana izany araka ilay teneniko teo hoe be da be ny tentation amin'izao fotoana izao be da be ny tentation amin'izao fotoana izao tena mila hoe hitodiantsika zany hoe mena lamosina zany araka tena teo kolikoly ny fitiavam-bola moa efa voalaza hoe fototry ny ratrirehetra ny fisolokina ny fijangajangana ny ara-tsi-panahy tenin'Andriamanitra teo dia tsika amin'izao fotoana izao tsotrany tamin'ny androny enoka hoe isy ny déluge fa ny antsika miandro ny enlèvement averina foana dia manitana antsika ny tenin'Andriamanitra hoe ndao tena manitana antsika za ao anatiny ndao hanana communion agréable amin'Andriamanitra tsy tia araka ny tena teo tsy tia sitrana zany na vany olana na nahazo vola fa hanana témoignage na fanaitretena obéissance patience fahamarina fahamasinana fahadiovam-po fahatokiana fahalemem-panahy zany ny anjarantsika amin'izao fotoana izao za soina fa mety le témoignage raha ohatra hoe hitan'Andriamanitra fa raha ohatra témoignage vis-à-vis avy amin'ny mpiaramonina no tantarany enoka tamin'izany fotoana zany dia mety ny teniny olona hoe tena malemy fanahy rangainy sur amin'izany hoe tena hoe raha olona ny nanontaniana zany tamin'ny androny enoka dia tena niteny izy tamin'le mpivarotra raha nanontaniana le mpivarotra eo amin'ny sisiny dia hoe ahoana iny enoka iny malemy fanahy iny rangainy aza kosa efa nisy mpivarotra tamin'izany malemy fanahy iny rangainy dia ohatrohatr'izay dia manana ny témoignage rehetrarehetra tsika ao amin'izay takin'ny tenin'Andriamanitra vao eo no nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny fahadiovam-po manana témoignage na fahadiovam-po tsika rehefa avy mamela heloka dia hoe ndao anao tsika asianao aloha hihinana glasy atry amin'ny anin'atra zay le fampianarana teo fa tsy hoe madio rangano foka tena samy zany dia efa mety zay rehefa tena hoe voateninao zay fa nampianarana teo zany dia ndao tsika anao obéir obéissance mety misotro kafe le olona avy navela heloka mety makany amin'ny glasy mihinana glasy eo ianao miantoka fa tsy hoe tsy hoe tonga dia terkely ary aloha efa navelako ny erkely dia mampiréve kely tsy zay fa ny obéissance ianao mihitsy mila marary kely aloha aloha avy mividina glacen'olona hitanareo dia ty zavatra mba mahavariana fa eny amin'ny tsy haiko hoe tsika manao ahoana fa eny amin'le zalam-piara-misotro toko ireny mba mahavariana fa areny rehefa samy manoloana ny tavoangy dia ohatrany hoe adino ina moa adino querelle taloha le disadisa taloha zany ohatrany hoe adino vao hoe miantoka fotsiny anankiray dia mahavariana hoe fa maninona ny kristianina rehefa tena hoe Andriamanitra no miteny verina zara-pisotrosotro reto za mbola tsy misotro zay aloha tena ijorona vavolombena antsena tompo fa mbola zavatra mba tsy tratra tao anatin'izay ny tena hatramin'izay fa mahita hoe namana eny zany misotro zalahy dia ianao naman'izy rehetrarehetra dia rehefa raikitra ny fiarahana dia fantatra hoe miady reto bandy reto fa hoe hiara hisotro izy dia miavana tonga dia tena hoe zay dia tsika ao amin'Andriamanitra ny obéissance tena hoe tsy hoe avany amin'zareo ny laklen'izy fa ny tena marina ny tenin'Andriamanitra atsika tenin'Andriamanitra mihitsy mampianatra atsika hoe mila mifamela heloko tsika mila madio fo tsika zany rehetrarehetra zany tany saina dia
témoignage mila hitan'Andriamanitra amintsika daholo. Sekolina toetra zay foana ny teto nandritry ny fotoana nahateto anao aloha hatramin'izay nahitana hatramin'izay nahatongavanay nianatra teto dia tena isany nanefy toetra be da be ny teto ary tena misaotra ny tompo fa androany zao dia efa nampianariny tena Andriamanitra tongava amin'ny fito. Za manetana anareo tongava amin'ny fito fa za zao nandray be tamin'le ino tamin'ny fizarana tamin'ny fito teo hoe tena rehefa hoentina ny marary a dia kosehana amin'ina moa alcool moa izy teo compressé alcool aloha milohan'ny injectena zay zavatra rehetra injectena fanasitranana eo fa tsy efficace mihitsy ny fanasitranana raha vao tsy averiko kely zany le sekoly fidirana voalohany teo satria tena nraisiko izy dia mety amiko dia aloha mba zaraina aminareo sady manetana hoe mba alohantsika mba tonga amin'ny fito amin'ny manaraka fa tena dia ohatr'izay zay zany le hoe fahatongavana amin'ny fito manomana an'le fanadiovana an'le zavatra tsy mety mba ho tonga ny teny rehefa aveo dia efficace tsara zay moa izy te pasteur efficace tsara ny teny rehefa aveo rehefa ohatra ka hoe voadio daholo ny ple rehetrarehetra ny ratra rehetrarehetra dia voadio an'ny ina zany voadio an'le amin'ny fito a mikorisa fotsiny tenin'Andriamanitra rehefa aveo efficace tsara verina tao amin'ny sekoly fidirana faharoatsika araka ny tena teo dia mahay mila manana témoignage tsika koa mila manana marina mety hoe mafimafy amintsika le sekolina obéissance sy patience fahadiovam-po ny fahamarinana ny fahamasinana ny fahalemem-panahy fa tsika koa mila manana témoignage na fifaliana manana témoignage na fifaliana tsika mba hitan'ny olona hoe tena hoe mahafinaritra za miaraka amin'ny Jesosy zany fa tena mifaly foana reny olona reny misy ge olona miova fo amin'izany fifaliana zany mahitatsika be da be ny témoignage efa entsika tamin'izany hoe tena hoe hitanay fa tena miramirana foana nareo na ohatr'izao na ohatr'izao dia manontany le olona dia zaraina le izy zaraina zay manana ohatr'izao satria mahasarika olona le ianao feny fifaliana ianao manam-piadanana mahasarika ny olona hoe fa ahoana rindrangah ina io tsy miankina amin'izay mety hoe na inona fa rehefa hoe mety mandalo ny ady fa zay le miara mandeha amin'Andriamanitra dia hitan'le olona hoe faly foana ianao manana communion ianao dia faly foana ianao dia manontany ny olona dia normal be zay miaraka amin'ny Jesosy dia rehefa ao le Jesosy fototry ny fifaliana dia afaka mifaly zay amen témoignage na fiombonana témoignage na fiombonana araka le io moa mission apetraka ny tompo amintsika amin'izao fiombonana tsy akanavakavaka io zany za moa efa nyteneniko teo za misy ny namako fokarongony misy ny namako sotrotoka fa tsy manaraka ny ataona satria araka ny Filipiana tokoko faharoa Filipiana 2:2 dia hoe fifalian'ny tompo mihitsy mahitatsika miray saina miombona taterao ny fifaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana miray fo miray hevitra mila témoin an'izany tsika hoe tena mba hoe manatateraka an'izany zany fiombonana zany firaisana saina firaisana fitiavana firaisana fo ho an'i Jesosy rery ihany io fiombonana io isan'ny tena hoe maharesy lahatra na manokana hoe tena hoe zavatra tadiavin'i Jesosy amin'izao fotoana farany izao fiombonana tena hoe tsy miteny zany hoe ao anatin'ny fiombonantsika zany tena hoe tsisy ninona indraindraina fa tsy Jesosy zay ihany tonga dia faranako hoe zay ny ao anatin'ny fiombonana Jesosy no indraindraitsika mila manana témoignage na finoana koa tsika fanantenana fitiavana 1 Corinthiens 13:13 io haitsika tsy enjery fa nisy lesona teto nisy fotoana hoe ny finoana dia amin'ny asa ny fanantenana resaka vision ary ny fitiavana dia manolotra manome manana an'izany témoignage zany tsika hoe rehefa tiatsika dia manome rehefa miasa tsika dia tsy miasa hoe fidianako odika isainiko ty rehefa mitambatambatra eo fa rehefa miasa tsika dia mijery hoe iza ny azoko inona ny sitrapon'Andriamanitra iza no omeko ny inona zay omeny eo mila manana an'izany témoignage zany tsika ary izy tsy témoignage hoe mavesatra be fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy io mahafinaritra anao ary zay ny tena tanjona tsy hoe témoignage na vesatra le izy tena izy reto vitako ihany le anina
fa tena hoe ao anaty fifaliana ianao no mizara an'le izy. Amen. Ao anaty fifaliana ianao no mizara an'le témoignage hoe tena namea e. Tena namea ny anina tamin'izao 500 000 amin'ny vola raisiko meko anazy ny 450 000. Fa ianao amin'io tsy feritry any hoe tena 50 nga sisany ana. Fa tena ao anatin'le fifaliana ao manome an'le 450 ohatra. Tonontonoko fotsiny le chiffre fa tsy hoe inona. Amen. Betsaka izay devoir zay a. Miampy an'le tamin'le nampidiriko le fidirana voalohany a. Dia mbola miampy le devoir. Fa mbola mitohy a. Mbola mitohy. Aza matahotra tsika fa betsaka ny devoir fa tsy tsika mantanteraka azy fa Jesosy ao anatintsika miaraka amintsika dia izy ny lalana ahafahantsika manantanteraka an'izany. Dia indrindra ny devoir anankiray, témoignage anankiray dia mifanahafana ny Kristy. Satria nitsoratana ho amin'izany tsika. Mila manana témoignage na fanahafana ny Kristy tsika, ny fisainan'ny Kristy. Ahoana moa izany fisainan'ny Kristy izay? Izy no mahatadidy an'iny fampianarana iny. Ny fisainan'ny Kristy tia hamonjy ny olona rehetra fa tsy hoe olona sélectionné. Tonga dia ataoko an'ohatr'izay. Tsy sélectionnena ny olona izaraina ny famonjena. Fa tena hoe ny olona rehetra ny tiany Jesosy ho vonjena. Ohatra fotsiny hoe ny fisainan'ny Kristy dia fanzaraina tamintsika teto le hoe ny olona nahita an'le vehivavy janga fa tokony toraham-bato. Fa Jesosy nahita anazy a olona vonjeny ty. Avy eo izy niara-niasa tanatin'ny fanompona. Mila miala amin'izay fisainana izay tsika satria raha vao hoe vehivavy janga dia efa hoe itsoay aloha. Fa tiany Jesosy ho vonjeny ny olona iny entinao ny tonga eo alohany eo. Dia ohatran'izay koa Zakaiosy. Zakaiosy rehefa nakao amin'ny Jesosy Zakaiosy. Nakao amin'ny Zakaiosy Jesosy dia lasa bangy fohy be Zakaiosy. Tsy haiko moa Jodasy tamin'izany raha efa mpianatra ve Jodasy tamin'izany. Efa izy sura fa nahazo Jodasy. Sura fa nahazo Jodasy tao anatin'izay naveriny Zakaiosy. Dia raha ohatra hoe amin'izao androntsika izao zany izany zavatra izany hoe tena hoe inona ny témoignage ananantsika. Raha ohatra hoe tsika zany raha ohatra hoe tamin'izao androntsika izao Zakaiosy a ka hoe Jesosy faniditra tao aminy tsy maintsy nandeha ny selfie zay miaraka amin'ny Jesosy. Mandeha amin'izay ny commentaire rehefa publien'ny Zakaiosy le ina moa. Rehefa publien'ny Zakaiosy le sary. Fanakoa ny ataon'io any. Tao miaraka amin'ity, tao miaraka amin'izao io. Fa inona nataon'io any? Zay ny fijerin'ny olona. Fa ny fijerin'i Jesosy hafa. Olona vonjeny io zanak'Abrahama koa izy moa. Zanak'Abrahama koa io Zakaiosy io. Nahazo ny famonjena izy tao anatiny. Fa ianao aloha zany dia tratran'le commentaire amin'ny Facebook hoe oay. Nisy fotoana sarin'ny dada farany Zakofanilo naka sary niaraka tamin'ny ongosa. Izy ongosa taona. Dia tena hoe tsara raha eny le olona aloha zany sady manany ihany hoe tsara raha mba tena misy concert iarahana na ohatrohatr'izany. Fa misy koa ny kihana atao ambadiky le izy. Dia ohatrohatr'izay ny fisainan'ny olona. Fa ny fisainanao manana ny fisainan'ny Kristy ianao hoe tiany Jesosy ny olona rehetra. Tiany Jesosy ny olona rehetrarehetra anana an'ilay fampianarana mitovy aminao. Nisy fotoana zay tamin'ny tsy hoe nisy fotoana fa ohatr'izay zavatra niainanay zay tatoato rehefa avy mandeha mission misy mazava. Avy any Fianarantsoa zao zay ohatra dia mandeha eny an-dalana eny dia jerevana ilay chauffeur ohatrany hoe manao zavatra hitanareo fanao zaraha koa rehefa ohatra hoe miditra tetezana dia tsy maintsy miklaxon dia miteny zavatra aniny eo dia tsy avely eo izy. Hoe ty chauffeur ty koa ohatra miniminy foana nanana. Fa manana fisainan'ny Kristy ianao. Tiany ho vonjeny io. Vierina avy any Aratrotro tsy haiko hoe valolana izay no nitambatra tamin'ilay chauffeur teo. Tena zaraina tena tiany Jesosy ianao chauffeur. Izy moa raha mamy ny anarangerany tena zaraina tena hoe samy mizara taminazy teo daholo zany. Tena hoe tiany Jesosy ianao tena zaraina taminazy teo hoe zay ireo samy bandy hitanao fa tsisy nizan'izy fa tena bandy daholo ary hitanao zay teny an-dalana teny fa olona tsotra ohatranao fa tiany Jesosy zay dia mizara amin'izay aminao fotsiny zay nizarana le chauffeur. Dia zay farany avy any Tamatavy teo. Ina le izy programman'Andriamanitra fa tsy hoe raha tsy vita na le vehivavy. Programman'ny tompo le izy. Navita misy mazava zay avy any Tamatavy tamin'ny herinandro ambony dia mandeha ody.
dia tena latsaka ampovoany le vehivavy musulman. Za atao aloha zany taty aloha indrindra dia ny tijideny tato amin'ny gauche-ny le vehivavy ialodoa didastahina atao aoriana tena tonga dia kenda atao ampovoanilay atao ampovoanilay dimorala zany le vehivavy musulman. Dia tena rehefa raikitra ny aina dia tonga dia tazona nitresaka hoe pahoana ny anareo musulman sy ny kaza tambarany zalahy tao. Za koa momba nandraindray tsy hoe zalahy. Dia rehefa tena hitako hoe sempotra ny ranabavy dia lasa hoe aloha za tsy resaka tsony fa intercession ataoko fa iolisano manao ny iolisano manino iolisano mampanao an'izay ampanaovany tompo fa za hanao intercession. Fantaniko tokana tamin'izay ngamba dia hoe inona ny andrasanareo, inona no ilainareo rehefa miveriny mady satria ny musulman dia miandry an'io mady io izy. Ny jios dia miandry ny messia, tsika miandry an'i jesosy. Dia ny musulman miandry an'io mady io dia mba nanontaniako izy tamin'izay hoe inona ny andrasanareo rehefa tonga mady dia miandro famonjena zay dia zay fotsiny moa valiteniko tao anatin'izy hoe ay mahasamihafa amin'ny fiandrasanay amin'i jesosy hoa ny anay ny famonjena efa vita an'i jesosy dia efa niraisinay tamin'izany fitovy hoe nandray an'i jesosy dia efa niraisinay famonjena efa miaina ao anaty famonjena zay zao fa tsy hoe tongo jesosy zay vao voavonjy zay fotsiny moa zavatra nyteneniko taminazy tao anatin'izay dia lasa hoe za no intercession fa ao lisany mitambatra aminazy eo. Dia tena misaotra an'Andriamanitra aloha fa rehefa ohatra hoe vita teny amin'ny farany ala dia misaotra daholo le olona dia misaotra fa mahafinaritra miresaka aminareo tena hoe tsy midinareo tsy nale sofira io tena hoe voaray zalany afatrareo fa dia niteny moa zay mahatsiaro mivavaka anao zay zoko be. Dia ohatr'izay koa le ranabavy rehefa le vitany rehefa tapotra ny lalana dia sotra ny zalahy hoe mahafinaritra mahita tanora hoe tena hoe resy lahatra amin'Andriamanitra ohatra anareo zalahy ngamba za somary efa dia zay zany mission zay mila hijoroantsika vavolombelona zay fisainan'i Kristy rehefa manao ny asan'Andriamanitra tsika rehefa hoe manatanteraka an'le mission nampanaovina tsika hoe tena hoe mitoriny filazantsara mamonjena ny olona rehetrarehetra dia mila mahana an'izay témoignage zay tsika zay vao ampakarina. Amen. Tsy hoe zay vao ampakarina fa zay zany mba communion agréable tadiavin'Andriamanitra amintsika. Eto am-pamarahana dia tonga dia teny tokana zay ngamba vao titre etỳ amin'ny farany zany vao omeko ny titre inona ny amaranantsika anazy communion agréable antoky ny enlèvement. Communion agréable antoky ny enlèvement. Dia nitany saina tamintsika teo le témoignage le communion hoe ahoana sy ahoana mino fa ny fanamasina miasa anatintsika manatanteraka n'izany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy hoe tsika no tena ezaka mafy hoe hanao an'izao fa rehefa miaraka amin'i Jesosy tsika dia ananantsika ny kapasité fa tsy herintsika natanjatsika ny manatanterahana an'io fa mifanahiko izy Jehovah tompony maro. Dia araka hitsangantsika hivavaka. Raha io mankasitraka fiainanao zahay iny amin'ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny fampatsiahivana nomenao androany satria tianao zahay tsy hanadino, tianao zahay tena hoe hovonona amin'izany fitsenanao anay eny amin'ny rahony lanitra izany, hovonona amin'izany hoe fiavianao izany dia nomenao anay nampatsiahivina ho anay androany ny lalana nampatsiahivina ho anay androany ny tokony ho fiainanay mba tena hoe ho vavolombelon'ny famonjena izahay, mba tena hoe ho vavolombelon'ny fiarahana aminao izahay, mba tena hoe ho vavolombelon'ny fananana anao izahay aty anatinay ka mahatonga ny olona tena hoe ho tsara ianao Jesosy aty anatinay, tsy mahatonga ny olona hoe tena hoe tsy mijoro vavolombelona tsy mijoro ho tsara izahay ka mahatonga ny olona manenjika ny anaranao fa ny fitiavanao aty anatinay dia mahatonga ny olona ho resy lahatra tena hoe ho vela aty anatinay ianao tsara aty anatinay ianao dia resy lahatra izy ireo. Jehovah Andriamanitra resy to tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy disponible izahay ary vonona izahay tena hoe hiaraka aminao indray fa ilay masinao tena hoe hiara mandeha aminao satria ianao no Andriamanitra velona, ianao ny aty amin'izao tontolo izao napetraka ho mpanolontsaina anay ianao, napetraka ho mpiaraka aminay ianao, napetraka ianao mpampianatra anay fa ilay masina tsara indrindra
dia tena maniry izahay ary misafidy mihitsy izay androany niaraka aminao indray tompo safidy no anjaranay fa fahatanterahany zavatra rehetra dia ao aminao misafidy izay androany misafidy izay androany ny ara-dalana aminao misafidy ny androany hotarianao misafidy ny anana fahalemem-panahy misafidy ny atateraka izay témoiny azy agréable eo anatrehanao Jehovahandriamanitra Kristy tsara indrindra manome voninahitra anao zahay satria ianao no tsara indrindra ao anatin'ny fotoana rehetra tompo ianao no fahatanterahany teny ianao no mahatateraka ny teny ho voninahitra ny lanaranao rereny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta amen teatsika ho voninahitra Andriamanitra sy ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra tiaka mafitsika ho an Jesosy mahazo toerana vetivety araky ny teny napetraka Andriamanitra teny ambava mpanompony andro amin'ny maraina atao zao fiandohan'ny herinandro amin'izao adiva amarana ny taona zao dia manaitra sy mampatsiaro Andriamanitra ny amin'ny problème man'Andriamanitra tsy ny problème antsika no nresahana androany fa ny problème an'Andriamanitra dia ny fiombonanao aminy mazava be fa rehefa amboarinao fiombonanao amin'Andriamanitra saintsainy hoe enoka to dia nesorony tsy ho tratra ny problème eto ambonin'ny tany ohatrohatr' izany no vokatry ny fiombonana ary tian'Andriamanitra ianao tena harisika azoto hitombo fiombonana amin'Andriamanitra ary ao akaiky ny fiombonanao andro amin'ny maraina zao dia efa mila manaraka akaiky ianao hoe aiza ho aiza ny fiombonako amin'Andriamanitra aiza ho aiza ny fijoroako vavolombelona maneho an'Andriamanitra mba hamonjen'Andriamanitra ny olona izay miaona amiko sy mifanerasera amiko zareo tsara ny problème antsika le olona mifanerasera amintsika no hoe misy le olona mifanerasera amintsika no ahitantsika problème sy tsy tiantsika problème an'Andriamanitra tsy ampy ny communion ahafahan'le témoignage manova an'le olona mifanerasera amintsika tsy dia zavatra roa samihafa mihitsy zany le izy dia zay mila ampitoviana fa amin'Andriamanitra tsy ho esoriny le olona mahasosotra anao fa ho vonjeny donc zany ianao zany raha mieritreritra Andriamanitra mandeha esory io olona io dia n'Andriamanitra esory zany toetra zany dia zay ataovatra raha maheno tsara ianao hoe ao anatin'le communion cible hoe le zavatra tsy mety be dia be ao ny obéissance ny voaresaka teo nisy teny koa tao hoe zany olona manaraka an'Andriamanitra zany feno fifaliana zany ary ny fifaliantsika tsy amin'ny fotoana ny enlèvement tsy any ianao zao dia efa feno fifaliana satria misy fanantenana ao anatinao manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao manantenan'i Jesosy ianao na tsisy ninona ary any am-paosinao tanao hoe karazam-pifaliana fifaliana tsy miankina amina vola mankarena sy fananana misy tsy le fifaliana ohatry ny olona rehetra ne faly raha mahazo fiara vaovao tsy marina ve zany fa ianao tsisy ninona vaovao vao maraina fa faly zay karazam-pifaliana zay le satria fifaliana fantatrao velona indray misy famindrapo vahoamana misy zavatra ho manin'Andriamanitra mifandray amin'Andriamanitra ny fifalianao dia hitan'ny olona mijery anao ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa marisika tsika ikarakara an'izay manahirana an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra ny hevitra ahatonga anao afaka zay manahirana anao tena akaikinao amboary tsara fotsiny communion hoe ataovy mahafinaritra an'Andriamanitra tsara hoe averena ataovy agréable tsara le izy amin'Andriamanitra hoe dia ataon'Andriamanitra ny ambony hoe ao ary le teny teo hoe zay olona mifanena aminao dia anan'Andriamanitra programme mpamonjena mijoroa vavolombelona ianao ny vavolombelona tsy hoe hijoroana hoe voninahitra n'Andriamanitra fa faly foana azy any faly fotsiny isan'andro faly amin'ny fotoana rehetra fa ny olona hijery hoe ary ianao ohatry mifaly nefa ny vidinentina niakatra ny ariary ohatry ny tsy tonga na ny anina ohatry nananina satria tsy miankina amin'ireny ny fifalianao dia afaka miteny fifaliako tsy miankina amin'izany fa ny fifaliako dia miankina amin'i Jesosy atao anatiko tena zay mavoana tena voan'ny fifaliana zay voan'ny fifaliana mafy be mihitsy zay tsy amboarina io tsy voatery miteny ianao hoe zany hoe faly foana isan'andro san'andro miala ao an-tranony velao hitany olona misy olona mitazana ianao rehefa mivoaka ary mpivavaka dia tsy mivoaka ny fivavady ianao dia misy olona mpota hitany olona io raha voamboamboarina avelao tena hiaina
tena mifalia ampahatsorana aza atao mampanasy mampiady saina anao zay mbola tsy misy isoran'Andriamanitra efa nentina mambavaka iny valian'Andriamanitra ara-potoana izy fa aza mikoropaka fotsiny ny toetranao amboarina mba ahafahan'Andriamanitra mijoro mamaly anao aingana avy reny hoe toetranao amboarina hoe mba ahafahan'Andriamanitra mijoro hoe mamaly anao aingana hoe tena nisan'ny ianarantsika teo amin'ny sekoly dia tsy manilika tsika hoe ianona amin'ny problemako fa tonga dia sible eo inona atao amin'ny fiainako sy ny toetrako sy ny zavatra nataoko no misy tsy mety tokony itsina amin'izay fotoan'izay mandroso ianao amen tsangana ny tananao dia mitsangana mihitsy ianao dia fofantanao dia misaora azy asio fisaorana avy ao anaty satria tsy tian'Andriamanitra hiatrika maina ny herinandro ianao maniraka mpanompo izy ary mandefa teny manaitra Andriamanitra ny amin'ny zavatra tiany eo amin'ny fiainanao sy ho karakarainao fontanao dia misaora azy fa isan'ny velonaina ny tarihan'ny fanano tonga eto amin'ny sekoly isan'izay nandreny fahamarinana raha fantatrao marina dia marina no afaka anao tsy ho andevo hoy Jesosy teny izay lazaiko taminareo dia fanasy fiainana hoy Jesosy saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy manome teny ianao teny tonga soa ary teny tonga ara-potoana mampiasa mpanompo mametraka fampianarana sy fanairana fantsiana sy fampahirezana ary fananganana eny ambavana ianao saotra fa raha hanomboka-herinandro zay dia nampatsiaro anay ianao fa nisy enoka tamin'izany nahay niaraka taminao tena nankasitrahanao ary nentinao nanjavina tsy hitan'ny olona izy satria tena nety be taminao ny fisiny zany ihany koa ny tahitanay ary inoana efa mbola tsara lavitra no enoka satria efa manana anao zay Jesosy androany mba tena ho ankasitrahany ray ny tontolo andro sy ny herinandro amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fijoroana amin'ny mpifaliana amin'ny finoana amin'ny fijoroana amin'ny fankatoavana amin'ny fijoroana amin'ny fitondra tena sy ny fitandremana ohatra ny marary le miaritra tsy manao kolikoly fa tena kosa zay fa misy mandrakizay kosa mba miandry anay ary mivavaka zay zay mety mbola voafatotry ny kolikoly voafatotry ny fitiavam-bola voafatotry ny alatry ny fisilokina ianao afaka mangy ny malagasy reo olona mifanerasera aminay na izaka mety mbola voafatotro zany ho fotoam-panafahanao zao farany taona zao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto ny zanakao tonga mametraka indray vaovao ny herinandro sy ny zavatra trehana mba ho eo an-tananao anara-maso akaiky zay ny communion araka le vavaka teo tompo mila fanampianao zay anatin'izany mba ho tanteraka ny fiovana avy any anaty tena nahaka anao hitovy aminao ho faly aminao fe fifaliana sy fahatsoram-po any amin'izay alehanay eo anatrehanao hiaina amin'ny fahatahoran'Andriamanitra amin'ny androm-piainanay saotra ray aminaran'i Jesosy tsaroviny tsararay avy zay tonga eto androany aza vela hiala maina eto na hiala eto miaraka amin'ny vesatra ataovy mahatsapy izy ireo fa eo am-pikarakarana ny communion iombonany aminao dia misy zavatra ho sokafanao eo amin'ny fiainany ary tononona anaran'i Jesosy fa mivazy manahirana eo amin'ny fiainanao ninninona rava sy potika ho atsangana so amboariny indray zany amin'ny anaran'i Jesosy nanononako mandehana amin'ny fiadanana fa mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra ho herinandro feno voninahitra ity satria Andriamanitra ny eo ny voninahiny ao ambadiky ny fahafahanao misafidy sy manapa-kevitra hiaraka amin'ny tsara amin'ny anaran'i Jesosy tononona herinandro feno ny fahatsarany tompo eo ambany famindra-pony sy ny fahasoavany isokatra indray mivaravarana ho tonga amin'ny valimbavaka iseho ny fiovana aneo fakaka any amin'ny fiainanao Andriamanitra tsy oron-java-tsoa ianao mandresy ianao mahomby ianao mety io zavatra ataonao io miary io fiainanao io amin'ny anaran'i Jesosy mandroso ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zay rehetra tany amin'ny lasa omba ny lasa tsy hiverina ary hanomboka zava-baovao Andriamanitra tsy farana foana ho anao ty taona ty fa iseho Andriamanitra amin'ny fanotronany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen. Teka mafitsika ho tompo manarak'izay dia ny célébration krismastsika dia tsy mitovy ohatran'ny isa-taona fa somary hafa kely ny sabotsy 23 décembre ho avy zao zany hoe tsy amin'ny sabotsy zao fa amin'ny sabotsy heriny manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 4 arivo eo dia ery amin'ny espace Oasis Ambomanambola noho izany dia io zany karazana ohatrany hoe ohatran'ireny le réveillon ataontsika hatramin'izay isa-taona reny dia misy fandraisana anjara resaka fiaraha-misakafo fa indrindra araka ny tenen'ny pasteur tamin'ny zoma sabotsy ho karazana fahafahantsika miara-mamafy sy miara-manome mba anomboantsika indray ny asa anoizantsika azafady ny asa fananganana ny centre eny bypass amen aza any amin'le to dia any amin'le montant averiko aza atao mampiferinayna mahino an'le montant ao satria eto isa maraina tsisy montant
azonareo ve omen'Andriamanitra mahay-maim-poana ny teniny mandritry ny herintaona mbo fiaraha misakafo ndray mandeha anatin'ny taona mbo asian'ny payenao ahafahantsika miara-mandray anjara ao anatin'izay programme hiatrentsika ny 2024 zay 60 000 ariary ny olon-dehibe ohatrana 50 000 ariary zazakely ohatran'ire zazakely ao Alléluia. De averiko indray ampitiavana le izy azalefa lavitra be saina manomboka efa misy fitadiavam-bola ndray manarany de direct rehetra natao tato fa tsy fitadiavam-bola izy fa mba fiarahantsika manao fety mba sa atao fifadikanana amin'ny 23 décembre mbola ho avy fifadikanana ny mois de janvier fa mba fiaraha misakafo io de ampitiavana anaovantsika an'izany mety isy manatrika eto mety hoe mety tsy ho afaka ianao fa mety afaka mba mandoa ianao de mividiana billet de apetrao amin'ny pasteur ty pasteur ho an'izay mety olona tena hoe tsy afaka ohatra zany teneko zany raha afaka ianao afaka moa ny tena faniriana mba ho tafiaraka ensika manomboka maraina atoandro sy ariva ho voninahitr'Andriamanitra mino fa na mety tsisy nina reny tananao afaka pahita fity Andriamanitra mba hanany ianao hiatrehanany vitan'Andriamanitra fa aza tonga de découragé vao miresaka vola fa tsy vola ny rahantsika eto fa fitiavana fa mino kosa nefa fa Andriamanitra mandrenetahitapotsika miasa ao ambadika ny finoantsika de mino fa andrevavolombelona sy valombavaka eny am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen pasteur vololona latony mandray ny réservation satria tsy hoe 1000 place le toerana any de raha ohatra ka misy faniriza tsara tonga de efa mireserve tsika de miresaka amin'ny tainy Jesosy